rehefa tavapetraka koa dia tsika zany manana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro lehibe indrindra aty amin'ny océan Indien ary inoko fa mety aty amin'ny continent africaine mihitsy. Ny olana anie miora dia zao hoe isika malagasy ihany no manimba ny fireneny ity. Tsy maintsy mahita vahaolana antsika na dia mafy ara ny olana iainantsika ankehitriny. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mahakasika ny resaka jirama. Raha ny marimarina kokoa dia ny resaka fahatapahan'ny jiro sy ny tsy fahampian'ny rano eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Izany no anisan'ny votoatin-dresaka nandritra ny fotoana nivaninianany tao amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy na ny TVM tamin'ny fahatelopolon'ny volana septambra 2024 lasa teo. Ny tafatafa tao izy nanome fanazavana tamina teboka maromaro mahakasika ny fiainam-bahoaka malagasy fa anisan'ny tena nanamarika tokoa ny firesahan'ny fahatapahan'ny jiro sy ny tsy fahampian'ny rano eto Madagasikara ankehitriny, indrindra ny eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny zavatra tsikaritra nandritra ny tafatafa nataony manoloana ny resaka jiro sy rano izao dia hita fa tsy mitovy hevitra amin'ny minisitra teo aloha Lalatiana Henriette Rakotondrazafy na ihany koa ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy Naivra Olodinina ny filoha Andry Rajoelina raha nenoana ny zavatra nolazainy. Raha ny talen'ny jirama Ron Weiss izay teratany Israeliana no heverina fa tsy mahavita azy na ihany koa ireo tompon'andraikitra hafa izay misahana ny fitantanana ny orinasa jirama dia hafa mihitsy ny fanazavana nentin'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina tamin'ity indray mitoraka ity. Ka mahakasika an'izay tsy fitovian-kevitra izay indrindra ity video ity. Ndao henoantsika ary ny filoham-pirenena manoloana an'izany olana mahakasika ny jirama zany. Teny amboalohany aloha ny filoha Andry Rajoelina dia nanaiky fa tena misy tokoa io olana mahakasika ny jirama io ary nanome toky ihany koa ny tenany fa tsy maintsy ahita vahaolana amahana an'izany olana izany na dia mafy aza ny mianjady amintsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny olana aloha dia misy, ny vahaolana dia anjara amin'ny fitondram-panjakana no mitondra an'izay vahaolana izay. Tsy maintsy mahita vahaolana antsika na dia mafy ara ny olana iainantsika ankehitriny. Ny mahakasika ny rano no niresahin'ny filoha Andry Rajoelina voalohany indrindra. Nanao fanambarana ny filoham-pirenena fa ao anatin'ny haintany sika izao ka efa miamitombo ny filanan'ny rano noho izany dia lasa tsy ampy ho an'ny vahoaka Antananarivo intsony izany rano izany izay natokana ho an'olona 3 hetsy isa. Vokatra izany fitombon'ny olona mpampiasa rano avy amin'ny jirama izany dia tsy ampy intsony ny famokarana ny rano eto an-drenivohitra. Namoaka ny statistika manamarina an'izany moa ny filoha ka raha toa ka 300 millions de litres isan'andro no ilayntsika vahoaka eto Antananarivo fotsiny dia 200 millions de litres no vokarina eto anefa ka izay no mahatonga ny jirama tsy maintsy manapaka isaky ny faritra hoy ny filoha Andry Rajoelina. Ny olana miora dia ao anatiny haintantsika izao. Rehefa tonga ny haintany ohatr'izao dia rano aloha ny resahana fa misy ifandraisany rano sy ny jiro. Rehefa ao anatin'ny haintany ohatr'izao tsika dia ny ankamaroan'ny olona izay mampiasa vovo dia tsisy rano ny vovo izany dia tsy maintsy mampiasa ritra ny vovo dia mampiasa ny jirama. Ny ranon'ny jirama nefa lazaiko anao miora fa eo mihitsy ny olana satria ity Antananarivo ity dia natao ho ana 300 000 habitants. Ankehitriny tsika 3 millions. Izany hoe mitombo zany ny olona eto amintsika. Ary matetika ianao rehefa mandeha amin'ny quartier hafa, eny Ivato, any amin'ny quartier rehetrarehetra eny, dia be dia be na makeny amin'iny avoloha iny ianao zao be dia be ny trano izay miorina. Dia manontany teny ianao hoe ahoana zao ny fomba azahoany ireny trano ireny rano. Ny olana zany dia zao tsy ampy intsony ny famokarany rano ho an'ny vahoaka Antananarivo. Ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy ny zavatra ilayntsika dia 300 millions de litres par jour. Tena efa kely zany 300 millions. Zany hoe zay ny rano ilayntsika abodinana an'ity tanàna ity. Nefa ny rano izay vokaritsika zany dia 200 millions. Zany hoe misy 100 millions de litres isan'andro tsy ampy. Dia izay no mahatonga ny jirama tokony manazava
hoe vonoana aloha ny aty dia tsy mahazo indray ny ary satria raha ohatra ianao zany ka maka trano anankiray dia eritrereto tsara ohatra hoe maka ranony ohatra misy étage maromaro dia maka ranony eo amin'ny étage voalohany étage faharoa dia mazava ho azy fa tsy tonga any amin'ny étage fahadimy intsony ny rano satria rehefa betsaka ny filany dia izay zany ny ataony jirama hoe vonoana aloha ny atao amin'ny étage voalohany dia mba mahazo ny any amin'ny faharoa sy fahatelo ohatran'izay ilay izy raha tsaritsary fa eto Antananarivo no resahana. Tsy vitany hoe ny tantaran'ny olana misy eo amin'ny resaka tsy fahampin-drano fotsiny anefa ny filoha fanotanisa ihany koa vahaolana izay arosonyity fitondram-panjakana ity izy hamahana an'izany olana izany ka noho izany araky ny fampanantenana nataony tao anatin'ity resaka nataony ity dia ho ampitomboana ny forage sy ny unité de traitement containerisé indrindra fa ny famokarana ny rano eny amin'ny tanàna ambony amin'ny alalan'ny tetikasa vaovao antsoina hoe Tana Water Free. Zany fanapahan-kevitra zany dia efa noraisina tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra hoy ny filoha Andry Rajoelina. Efa noraisina tao anatin'ny fanapahan-kevitry ny minisitra, filan-kevitry ny minisitra fa ampitomboana ny forage rehetra manerana an'ireo fokotany manerana n'Antananarivo renivohitra. Izay aloha zany ny voalohany. Efa tamin'ny filan-kevitry ny minisitra teo zany tsika niteny hoe misy 5 no atao fa na mbola atao mihoatra an'izany ary dia ho ataontsika ny famokarana an'izay. Fa indrindra dia ampitomboantsika ihany koa ny unité de traitement containerisé. Efa nanaontsika zany fampitomboana. Fa ny zava-dehibe angambany miora dia tena hoe mila ampiana ny famokarana sy ny fantsina mitondra ny rano indrindra eny amin'ireny tanàna ambony rehetrarehetra ireny. Izay ny faharoa. Tsy maintsy ataontsika ny fanafianganana misy tetikasa goavana be eo le hoe Tana Water Free. Anisan'izany zany dia ny fanampiana ny famokaran-drano any Ambohitrimanjaka, any Akatondrantombo ary ny fanoloana ny fantsina rehetra satria arafesina daholo ny fantsina hita amintsika tsy miakatra any amin'ny toerana ambony intsony ny rano arafesina efa tamin'ny andron'ny AEM ny Eau Électricité de Madagascar no fantsina nataony teto amintsika. Zao zany tsika vao miteny ary afanganana ny fanoloanana fantsina mirefy 7 kilometatra sy ny réseau rehetra réseau vaovao 5 kilometatra ho ataontsika ihany koa. Ankoatr'ireo vahaolana nomen'ireo dia mbola nampanantena ihany koa ny filoha Andry Rajoelina fa hijery akaiky an'ity olana mikasika ny fahatapahan-drano lavareny ity eny fotony ary anao izay rehetra azo atao anafainganana ny famahana an'izany olana izany miaraka amin'ny minisitra tompon'andraikitra amin'izany. Tsy maintsy atao izay hamahana izany olana izany tanteraka raha araky ny voalazany. Zany te ilaza amin'ny vahoaka malagasy hoe hifantoka ny ministra ary hanampy anazy manokana tsy maintsy ataontsika zany ny anafanganana ny asa rehetrarehetra mba etsika ny anenana ny tsy fahampin-drano eto Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy ataontsika izay miora ary tsy maintsy ataontsika ny anomezana rano fisotro madio satria fantatro loatra zany hoe tsisy rano zany tsy afaka mahandro sakafo ianao, tsy afaka miasa ianao, tsy afaka midio ianao ary tsapako le fijalian'ny vahoaka ao anatin'izay nefa tsika koa tsy afa manoatra satria eo zany le olana nyteneniko zay hoe tsy fahampiny le famokarana rano fa za kosa dia mampananteny fa anafatra ny olona rehetrarehetra efa tany Corée tsika io ny projet Tana Water Free vao mivory niaraka tamin'ny Banque mondiale ny ampitomboana ny station de pompage eo à Manchese zany rehetrarehetra zany ary hidina eny toerana mihitsy hijeran'izany ary tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra tsika mba entina hamany olana tanteraka amin'ny tsy fisin-drano. Manaraka izany dia tsy maintsy nresahin'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa ny mahakasika an'ity jiro tapaka lava ity ary mbola ny fahamainan'ny tany ihany koa no anisan'ny antony voalohany mahatonga ny tsy fisian'ny famokarana herinaratra ara-dalàna eto Antananarivo. Fa tsy vitan'izany anefa fa ankoatr'izay dia nahazo tsiny ihany koa isika vahoaka malagasy satria araky ny voalazan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia isika vahoaka malagasy ihany no manimba n'ity firenena ity. Manaraka izany ihany koa dia nisy fanazavana tsotsotra mahakasika ny volalan'ny fitondram-panjakana
entina amin'ny jirama nataon'ny filoha Andry Rajoelina ka nilazany fa misy vola mitentina 250 millions de dollars isan-taona no entin'ny fitondram-panjakana anampiana ny jirama fotsiny na amin'ny resaka fividianana solika izany na ihany koa anofanany groupe rehetra izay ilain'ny jirama. Rehefa mahitany ohatr'izao zany tsika dia mihena ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny reo famokarana herinaratra azo avy amin'ny rano. Ny olana anie miora dia izao hoe isika malagasy ihany no manimba ny fireneny ity satria misy manapaka daholo reo azo rehetra manodidina ny andekaleka dia mihena ihany koa zany ny rano dia mihena ihany koa rehefa ahitany ohatr'izao dia vao maika mihena be ihany koa ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny andekaleka. Mba fantatrareo fa isa segondra, isa minitra, isan'andro, isan'ora, isan'andro, isan-kerinandro vao mampirehatra jirotsika dia faty antoka ny hoan'ny jirama. Ny antony dia ny famokarana herinaratra eto Madagasikara 0,25 cents de dollars ny kilowattheure eto amintsika. Ny ivarotany jirama anazy nefany dia 0,15 cents de dollars. Zany hoe isaka mampirehatra jiro zany tsika dia misy 0,10 cents tsy maintsy hidedavana vola melona anazy. Ny dikan'izay zany hatramin'izay ny henantsika teto Madagasikara indrindra fa mitombo koa ny filana amin'ny resaka jiro amin'izao tsika miteny izao dia 250 millions de dollars isan-taona ny vola tsy maintsy hoentin'ny fitondram-panjakana anampiana ny jirama. Mazava ho azy fa efa misy vahaolana ao amin'izany ihany koa ny filoha Andry Rajoelina raha araky ny nambarany manoloana an'ity fahatapahan-jiro isan'andro ity. Efa nanome toromarika ny tompon'andraikitra tao amin'ny jirama ny tenany mba ahafahana mitsinjo antsika vahoaka malagasy eto Antananarivo mba tsy hatapaka ny jiro amin'ny fotoana tena ilana azy na dia fandaniana be aza no tsy maintsy atao amin'izany io izy. Toromarika no nomeko an'ny jirama hoe ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy, ho fitsinjovana ny vahoaka Antananarivo dia ho alefantsika izany ireo turbine anankiroa izay mba tsy hampitapaka ny jiro ary tsy tokony ho tapaka intsony ny jiro aloha zany mba farafaratsiny amin'ilay fotoana izay ilaina ny tena jiro na période na pic manomboka amin'ny 5 hariva, amin'ny 5, amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 9 mandrapatonga ny amin'ny 6 alina na amin'ny 5 sasany mandrapatonga amin'ny 6 sasany alina. Zay zany ny aloha ny ezaka voalohany ho ataontsika fandaniana be zany fa ho fampitsinjovana dia tsy maintsy ataontsika izany zay miora. Ohatrohatr'izay ny fanazavan'ny filoha Andry Rajoelina ny mahakasika ny olana iraisana manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fahampin-drano matetika eto Antananarivo miaraka amin'ny vahaolana atolotry ny fitondram-panjakana. Etsy ankilany kosa nefa ny minisitra teo aloha Lalatiana Henriette Rakotondrazafy dia hita fa tsy dia mitovy hevitra amin'izay loatra. Amin'ity ministry ny serasera teo aloha na ihany koa ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa teo aloha ity dia diso mihitsy ny paikadiny mpitantana eo anivon'ny orinasa jirama. Anisan'ny mamaolana sy miara-miasa akaiky amin'ireo mpiandraikitra ao amin'ny jirama ireo anefa ny filoham-pirenena ka sahala amin'ny hoe miteny ankolaka ve zany Lalatiana Henriette Rakotondrazafy fa tsy mahay mitantana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Christian Tsaï sa hoe manaiky ho fitahan'ireo tompon'andraikitra voakasika amin'izany. Somary misy fifanipahana kely ihany ilay resaka ataony raha enoy ity afatra ampitainy amin'ny mpitantana orinasa jirama sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana ity. Amin'ireo tompon'andraikitra izay nanankinana ny andraikitra omeony vahaolana. Za zany amiko satria ohatra ny hoe ilay jirama zao zany ny vahaolana dia fampiakarana vidin-jiro sy rano ihany. Matoa ny fitondram-panjakana ary ny filoha Andry Rajoelina mahalala n'izay hoe mikaikaiky ange ilay vahoaka dia tsy tokony ampiakarina intsony ny vidin-jiro sy rano fa mety tokony misy solution opérationnel amboaro ny zavatra simbe. Misy fomba ao zany ahafahana manena ny fandaniana, ahafahana manena ny coût de production, ahafahana mba manatsara n'izay kalitao zay na dia tsy ho zato isan-jato azy fa
ny azy zany tsy mety amiko le hoe le mpitantana eo anivony orinasa jirama ve obnubilé na ohatrany hoe tsy mahita fa tsy ny hoe ny vahaolana satria zay no ohatrany hoe tadiavana sekely ny mpiaramombona antoka amintsika any ivelany hoe ny vahaolana dia ampiakarina vidinjiro sy rano dia tsy mahita afa-tsy zay tsy mahalala biby afa-tsy saoany zay ny anany tokony teneniko hoe aleo kosa miassumena responsabilité ny tompona ndraikitra isan-karazany zay napetraka tsara dia tsara ny fidinana ifotony Jean Claude tsara dia tsara ny hoe fionana mpiasa tsy fanaovana atelier fanaovana fivoriana fa inona ny vahaolana miandry an'izay ny vahoaka an'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy ray manontolo 400 milliards d'ariary mahery anie zay ny subvention omena ny jirama dia izy io ve hotsetsemana lasa fitiavatena ny farany fa dia tsy mba misy mihitsy hoe vahaolana azo atao mba hijerena n'izay fanalefahana ny fikaikaika ny vahoaka malagasy zay zany ny anany tiako resahana miantefa ampitantana ny orinasa jirama sy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana nanankinana n'izay départementa izay ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina kosa dia tsy ny kosomaso fa tonga dia mangataka avy hatrany ny mba ametrahany ireo mpiasan'ny jirama fialana na ihany koa tonga dia mitaky ny fanesorana azy ireo avy hatrany satria tsy mahavan'ny olana efa aman-taonany na tale amin'izao zany na tale teo aloha na iza tsy mahavita ny asany eo amin'ny jirama amahana aingana ny olana amin'ny resaka jiro sy rano eto Antananarivo. Amin'ity solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity dia tsy mahavita azy ireo nomena andraikitra ao amin'ny jirama ankehitriny indrindra fa efa vola betsitoko tsy firoana amin'ny vola lan'ny fanjakana amin'ity orinasa jirama ity ary na ny karaman'ny talia jeneralin'ny jirama vaovao aza ambony noho ny karamany solombavam-bahoaka hoy Naivo Raholdina. Miala tsiny ny tenako fa mangataka an'ireo zay tsy navita azy rehetra Natalie général teo aloha anisan'izany Rasoava reny anisan'ny nanapotika ny jirama io nefa mbola hita mieloelo ao tsy mahavita azy ny staff jirama ankehitriny ka mangataka akeo ametra-pialana na mangataka sy tompona ndraikitra anala azy ka mitaky tenako mba hanovana ny staff eo amin'ny jirama satria ny DG teo aloha any no atao DG adjoint ny dafery any ny avadibadika ao raha mpandinika teti-bolo izay eo amin'ny antenera-pirenena fa za volana nina amin'ny jirama zany tapitrisa mpiasa ny jirama efa mampolony mba tsy teneniko amanjato mitaraina avokoa fa misy fanavaka vahanao ka raha tiana ndroso ty firenena ity raha tiana ho tanteraka ny programma akapobean'ny fanjakana dia tsy maintsy jerena manokana io jirama io na iza faly na iza tsy faly rehefa tsy vita n'le DG vaovao zany tokony mba metra-pialana izy fa ny karamanay député nge mbola kely ony karaman'ny DG ny jirama be de be ny tombontsoa ireo hitanay nefa tsy manome fahafapo ho an'ny mpanjifa sy ho an'ny vahoaka. Nazava kosa ny afatry ny filoha tany amin'ny farany tafatava nataony nilazan'ny vahoaka malagasy fa miara-miatrika ity olana ity sika rehetra fa indrindra tsy maintsy mahavita mavahany olana io izy ary mazava ihany koa ny afany ho an'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fanjakana rehetra atao anatin'ity video arahintsika manaraka ity. Eto zany dia milaza ny vahoaka malagasy hoe ao anatin'ny mandalo olana sy fahasahiranana tokoa tsika noho ny tsy fahampindrana noho ny tsy forotsahan'ny orana ankehitriny izay miteraka tsy fahampiana eo amin'izany resaka rano sy jiro zany ary misy fiatraikany amin'ny fiarina amin'ny fiainatsika isan'andro. Za zany eto dia mitena amintsika hoe miara-miaritra isika fa miara-miatrika ihany koa ary milaza aminareo fa tsy maintsy mahita vahaolana ao anatin'ny foiezaka sy ao anatin'ny lavitrezaka fa mila maharitra isika ary mila matoky isika fa minoa ary manateny fa anao ny ezaka rehetra ary raha ilaina dia ho ataoko matetika manomboka zao ny firesahana amin'ny vahoaka malagasy mba ahafahantsika mamaritra miaraka ny lalakizorana sy ny tanjona zay apetraka ary eto ihany koa dia milaza amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra ny tompona andraikitra rehetra tsy natao tsy ananatin'ny biraokory ny amahany olana fa ny fijerevana ifotony ny ahafahantsika mamahany olana na io any tompona andraikitra rehetra na olom-boatendry na olom-boafidy na io ministre hatrany amin'ny sefofokotansy ny olona rehetra dia militsika miaraka mamahany olana mifandray tanana sy mifanometanana fa zay ihany ny vahaolana ho etintsika
anavotana ny tsy firenena malalantsika ity. Izay indray ary ny mahakasika an'iny video iny, mankasitraka antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany, aza tiano misabone sy manisy j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.